Nireo gazety voarainay tamity androany ity ihany koa ny fiakarana Andriamatora Arinay Andrenatoandro eo amin'ny fitantarana ny antoko tiako Madagasikara. Ankoatra izay ny makasika ny fandrodanana trano teny Soamanandrariny dia hoarantsika ny famitinana miaraka amin'ny Dolly Roditis eo amin'ny sariny Jakira Kotomanga. La Vérité, Malaza Madagascar, Aura, L'Express de Madagascar, Gazeteko, Madagascar Matin, Le Journal no anomboanan'ny gazety androany. Lohateny lehibe hita ao amin'ny La Vérité ny hoe Général Charles Rabe Mananjara hoy ny nambarany je n'ai livré aucune version à la cour. Mbola ao ihany koa ny resaka politique d'austérité de l'État, la loi de finances rectificative l'a confirmé hita ao amin'ny La Vérité ihany. Conseil national du TIM Rarinay élu président national fa ankoatr'izay resaka fandriampahalemana ambarany La Vérité ihany fa mpanendaka roapolo lahy voasambotra teto an-toerana. Raymond Ranjeva manome ny heviny mikasika ny Louis Ranjeva Ralainy nangalatra ary mbola tsy hita hatramin'izao raha ny lohateny voalohany an-gazety baribarin'ny Malaza Madagasikara izany. Ankoatr'izay momba ny raharam-pirenena ihany raha nilazain'ny Malaza Madagasikara fa manana krizy mandraona ireo syndicat fonctionnaire rehetra. Olana ny antoko midrikina ho mpitarika ny Tim Rarinay Andrenatoandro io no lahatsoratra eo amin'ny lohateny baribarin'ny Aura. Mbola eo amin'ny resaka politika ihany ambaran'ny Aura fa vita ny fanarahana teny vontovorona saingy tsy mbola nisy soni. Ankoatr'izay raha Fatimby 75 taona no vakiana ilay conteneur vakoka hoy ny fanjakana. Eo amin'ny sehatriny sosialy resahan'ny gazety Aura ihany fa mbola velonaina 13 taona ineny be Rasoa Mananivo vavolombelon'ny tantara-pirenena. Na l'Express de Madagascar na Gazeteko na Madagascar Matin dia samy tatitra ny raharahantoko Tim avokoa mamaly Andravalomanana marika Rarinay Andrenatoandro io no lazain'ny Gazeteko. Eo amin'ny lafiny fandriampahalemana raha ambaran'ny Gazeteko ihany fa ny fanjevony jiolahy sy ny fokon'olona roa ny maty 7 naratra trano 7 may teny Maivatanana. Raha ny tetsy Andravoahangy indray dia rangahy voatsindrona antsy sady voaroba 7 hetsy ariary hita ao amin'ny Gazeteko ihany. Eo amin'ny fitaovana fampiasa andavanandro voaresaka ao amin'ny Gazeteko fa nisonitra ny vidim-bary sy ny menaka. Iny vaovao faritra anosy asa vaventy ambaran'iny vaovao Tuliara fa ifandromboan'ny mpandrarah ny tanim-panjakana. Mahalasa eritreritra ihany ny zava-misy raha ny nambara ihany. Iny vaovao antsiranana hita ao amin'ny lohateny voalohany lafiny fanatanjahantena championnat régional basketball ekipa 3 avy ao Ambanja no mpandresy ravoravo ireo any amin'ny faritra ny district any Ambanja. Ankoatr'izay ambaran'ny gazety iny vaovao antsiranana ihany taolapaty gonienina hita tany Ambilobe. Iny vaovao mahajanga resaka politika avy hatrany no anokafan'ny pejy voalohany. Iny vaovao mahajanga resaka politika avy hatrany no anokafan'ny pejy voalohany. Politika ny akon'ny kabarin'ny filohan'ny FAT niteraka resabe teto mahajanga tamin'ny fahita lavitry ny TVM ireny. Mbola voaresaka ao amin'iny vaovao mahajanga ihany ny raharaha 7 febroary azo atao ny miditra faritra mena. Iny vaovao Thomasina Ramerson Auguste makasitraka ny fitakian'ireo mpiasa ao Ambatovy ambarany fa mbola mitohy hatrany ny fitakian'izy ireo. Mbola iny vaovao Thomasina ihany ambarany ny fivarotana ferron osika fitadiavam-bola mamoa fady. Na ny taratra na ny Midi Madagascar na les nouvelles dia samy tatitra ny raharaha adventista Soamanandrariny noravan'ny hémorragie ireo trano tsy ara-dalàna raha ny abaribarin'ny taratra eo amin'ny lohateny lehibe. Voalaza fa raha nahazo rariny ireo vahoaka voasakan-dalana teny Soavina ny mifanohitra amin'izany kosa no nitranga mikasika ilay tanin'ny adventista no bodon'ny andian'olona eny Soamanandrariny. Ambaran'ny taratra ihany tamin'izany fa tonga teny an-toerana omaly maraina ny hémorragie niaraka tamin'ny bulldozer nanodrodana ireo trano tsy ara-dalàna. Ankoatr'izay raha vontovorony parlementan tetezamita alohan'ny fiaonam-bem-pirenena asehony eo amin'ny sary eo amin'ny gazety taratra ireo senatera sy député isany. Midi Madagascar, accord politique de vontovorona 346 nominations avant le 13 septembre. Mbola tateriny Midi Madagascar ihany Tico 70 conteneurs de marchandises vendues aux enchères par la douane. Hita ao amin'ny Midi Madagascar ny hoe 13e sommet de la francophonie, présence incertaine de Rajoelina à Montreux. Farany Courrier de Madagascar, contentieux RDM acheté l'État dans le beau drap hita
ao amin'ny lohateny lehibeny Courrier de Madagascar izany. Ambarany ihany koa ny hoe Navim Ramgoulam, situation effroyable à Madagascar, PM mauricien et non moins président de la COI, raha ny nambarany ihany.